Mbola eny Tanjombato eny an-trano kosa isika mpanohana ofisialy ny hetsika Ailahe izay nisokatra androany teny amin'ny Forelo Expo Tanjombato ny Telma ny tanjon'ity orinasa ity dia ny anampy ireo orinasa mpiantsehatra amin'ny fandraisam-bahiny sy sakafo amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia vaovao. Mpanohana ofisialy ny orinasa Telma ty hetsika Ailahe Grand Salon des métiers de bouche et de l'hôtellerie dia faly izahay mampiranty sy manohana ireo mpandrara ara-pizahantany amin'ny alalan'ny teknolojia vaovao amin'ny alalan'ny 4G, ny fibre optique ary ihany koa ny M-vola ahafahana manamora ireo fifanakalozana ara-barotra amin'ny mpanjifa sy ny mpandrara ara-pizahantany. Ka maha hoe mpandrara voalohany Telma zany eto Madagasikara dia manolotra izahay ary manentana indrindra ireo trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana manjifa ny tolotra 4G sy ny tolotra fibre optique izay tolotray ao Telma, ao ny power box 4G izay afaka ahafahana mahatratra connexion folo avo eny noho ny connexion efa mahazatra antsika, ao ny maison connectée miaraka amin'ny fibre optique ary ao koa ny M-vola amin'ny fahafahana mandoa vola sy mandoa ny karama ireo azoantsika hoe matianina amin'ny sehatry ny fizahantany. Ny 4G zany dia efa mihely manerana Madagasikara. Efa tanàna mihoatra ny 10 zao no efa misy ny 4G ary farany teo tamin'ny alatsinainy teo dia any Antalaha no voanasina ny 4G io dia efa afaka ny mponina rehetra ao Antalaha dia efa manana io 4G io daholo.